Indray ny amin'izao tsika tafaraka eto izao indray ny ambasadeur-n'ny Joshua Elia no mandroso atao tokantranontsika amin'izay toerana misy anao n'aiza n'aiza ny ampiasana ny ambony fiarakodia ny tokantrano ny etsah rahabantsika rehetra izay mampandroso sy miaino an'izao fampianarana zao fampianarana larana fa 13 ny fampianarantsika androany resy lahatra ianao manaova batisa fa tsy mangalatahaka raha dia lalàna no menanao tokoa zany ho an'izay resy lahatra hoe aza mangalatahaka na makany amin'ny toerana mangalatahaka fa manarahany Elia izay mihitsy ilay lalàna manarahany Elia dao raha tsika ramoa zany lalàna satria Eliany nampianatra anareo dia rao ny tenin'ny Eliany dika zay dia manao batisa nareo aty amin'ny Elia fa tsy any amin'ny toerana efa tsisy Andriamanitra any nareo mandeha vao me mamono tena fanimpiry ndray aza miditra amin'izany. Matthieu 28 19 miovaka antsika ny teny ato zay ary ny 20 Matthieu 28 dia ny 19 sy ny 20 koa mandeha any ianareo mampianara ny firenena rehetra manaova batemy azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zany lalàna zany zay tenin'ny Yahosoa io ampianaro izy ny firenena rehetra zao taony Elia zao mampianatra ny firenena rehetra manao batemy azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina efa io mihitsy lalàna napetraka Yahosoa zay tsy azo ovaina ka rehefa io lalàna ny meny dia tsy azo ovaina dana manao batemy zany manaova batisa azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary rehefa vita le batisa dia ampianaro izy hitandrina ny zatra rehetra izay nandritiko anareo. Zany hoe mbola mitohy foana zany lay fiarahana sy ny fananarana ny olona rehefa tonga amin'ny Yahosoa. Rehefa resy lahatra ianao zany avy nampianarina io mantsy le teny ampianarinao aloha rehefa avy nampianarina ianao dia manao batemy. Ny batemy manao dia atao amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Fa tsy kony hoe misy anarana ny ray dia misy anarana ny zanaka dia misy anarana ny fanahy masina tsy zany fa io ny formule nomeny Yahosoa lalàna fidiranao amin'ny batisa sy lalàna ataonao any amin'ny batisa lalàna an'Andriamanitra zany. Mbola irasantsika manaraka fa zay lalàna an'Andriamanitra ato amin'ny Yahosoa tsy anareo mpanota ny andeha hamorona lalàna indray hoe io tokony zao io. Ny mpanota dia tsy mila miteny fifananaonao foana dia mangina ny vava zay ny mety amin'ny mpanota zay noeno ara laza fa mpanota ianao dia ny teninao mpanota indray zany tena ho apetraka fianao hoe mba misaina ina moa le tiako tenenina satria misy mametraka hoe kala izy tokony atao amin'ny anarany ty amin'ny anarany ry angatsy hitanao soatra nivandravandra hoe manaova batemy azy amin'ny anaran'iray sy zanaka ary fanahy masina ovainao inona indray zany misy apôstôly sa mamana io teny io nga zany rehefa nytenen'ny Yahosoa ve dia mbola ovainao tadidio fa ny fototra tsy azo kitehana zay aloha zany fa vitantsika aniny aloha manaova batemy rehefa avy nampianarina manaova ianao batemy rehefa avy nampianarina zay ny lalàna satria aorianany bateminao dia mbola ampianarina ianao hitandrina ny zavatra rehetra izay nandidinanao mbola misy zavatra ampianarina ho an'le mpianatra dia tahaka zao taony Elia zao zany hoe rehefa resy lahatra ny fampianarana ianao ka marina ary ianao fa tena marina sy mamonjy ianao tokoa zao fanjakana masina mitory an'i Yahosoa zao dia Yahosoa zany dia zao ny teniko aminao dana manao batisa atao amin'ny fanjakan'i Yahosoa zay nampianatra anao fa tsy any amin'ny toeran-kafa ianao koa ro mandeha fa atao misy an'ny Elia ianao misy an'ny dada Malaliava Yahava misy an'i Yahosoa malalako ary misy an'i Elia tsy maintsy feno ireo fepetrareo zao raha vao tsy hoe Elia dia tsy an'i Yahosoa zany io fa na devoly io le mpangalatahaka amin'ny sandoka tsy mila makany ianao fa ho an'izay mahita sary dia io za io natao hoe Elia io miteny mitoriteny io ary raha any amin'ny radio anao no maheno dia ny feoko tsy mety miova mihitsy fa eninao am-piangonana ny feoko ary mahenao zao tontolo zao ary zay zao etsonanao zao andao anao miverinao amin'ny dada Yahava Joshua manao batisa rehefa resy lahatra ny antony ny hoe
tsy maintsy atao batisa anao aty amin'ny Iosoa, tsy mahazo misaraka. Zay tena mahafantatra an'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Tsy mahazo misaraka amin'ny Eliany ireo, Eliany tompony zany anarana Yahosoa zany. Eliany nampianatra zany hoe tsy mahay manoto intsony zany. Eliany nampianatra zany hoe ravany didifolo. Eliany no miteny hoe aza mitandrina didifolo fa tsy mety intsony. Eliany no nampianatra hoe Yahosoa nanale zanak'Andriamanitra marina. Ary Elia no nampianatra anao hoe rehefa tsy te hanoto ianao dia avety amin'ny Yahosoa azy etoriko dia tsy manoto intsony aorianan'izay. Elia daholo no nampianatra an'izany. Dia izay no mahatonga hoe rehefa ianao zany teny zany manatona ny Elia ianao fa tsy mandeha ny anananany. Ny fanazy eo any amin'ny lanitra ny lanitra dia manaraka an'izany baiko ny Elia zany hoe maka tenao fa tsy mandeha ny amin'ny toerana tsisy lavana anazy any, toerana mamono ny fanahinao any, devolony any, mpangalatahakany any, mpandika lalàna. Raha mba niainao zao teny zao ka tokony araka ny Elia, loza namorona fiangonana indray. Nefa soatra masina miteny hoe tsisy fisarahana ao aminareo. Vaketsika ty teny ty, Korinthianina voalohany toko voalohany andininy 10. Korinthianina voalohany toko 10 andininy 10. Mianta aminareo amin'ny anaran'ny Yahosoa atomitsika ao ry kristianina havana. Zay zany dia fiteny zay. Mba iray teny daholo ianareo ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa ho tafakambana tsara mampiraisan-tsaina sevitra avokoa ianareo. Ny lalàna nomen'Andriamanitra mihitsy izany tamin'ny apôstôly dia hoe tsy mahazo misy fisarahana ianareo, esory ny fisarahana, tafakambana tsara nareo ary miraisaina sevitra nareo. Izay ny voalaza ny tenin'ny dada Yahosoa nampitaina tamin'ny apôstôly. Ahoana zany izy azao no misaraka antsika rehefa mianatra Yahosoa nareo? Zavy no misaraka sanareo. Dia misy ny sasany modibona hoe Yahosoa sy mahasamihafa mampitandrina didifolo. Aza manaraka an'ireny olona ireny. Tena miteny amin'izay hoe rehefa henonao ny fampianaran'ny Elia, mitorany Yahosoa ilay tena izy sy dada Yava, ilay tena Andriamanitra Abrahama, ilay tsy mahay manota intsony, ary tena tsy mety manao zavatra mampianarany Yahosoa intsony fa tena afaka ny fahotana. Dia izao manatona ny Elia fa tsisy mahazo misaraka zany ny ato amin'ny Yahosoa. Fa izay misaraka devoly. Satria ianao tsy afaka hiteny hoe izany no misaraka taminao, ianao zay tatio reny. Zara ve zao efa 70 taona nanao ny fankalazana ny 70 taona zao Elia nitoriana ny teny sy ny famarian'ny Yahosoa. Ianao vomatsy herinandro na herintaona na 2 taona aveo dia ilazanao fa ianao mahafantatra ty fampianarana ty dia zany indray ny taorinanao. Aza manao zany resaka mampime zany, zay anao vao tena mampimena no tena izy. Rehefa resy lahatra ny fampianarana ianao dia manatona ny Elia atao batisa. Fa ny lalàna dia hoe tsisy mahazo misaraka, fa vao misaraka ianao zany ka manokatsokatra fiangonana any efa devolony tafaraka aminao. Tsy misy Yahosoa miaraka aminao zany fa devolony ao, lasa mpanota daholo na rehetrarehetra. Fa ato amin'ny Elia ihany zay ny rahany Yahosoa ao ihany no tena garantie 100%, tsy mahay manao ratsy intsony ary marina mihitsy izany. Vakitsika indray ny lalàna hoe rehefa henonao ny fampianarana dia mitsangana dia aoka ianao tao batisa. Zay zao misy ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 22 16 manisy asan'ny apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona ary no andrasana batemy dika zay, ary mialamo fahotana amin'ny fiantsony anaran'ny Yahosoa. Andaonao tao batemy dika zay, mialanao amin'ny fahotana. Ahoana ny fanafahotana? Amin'ny fiantsonany anaran'ny Yahosoa any amin'ny batemy daholo anaovana izany. Ka ao anao zany rehefa resy lahatra dia izay ny lalàna, ndana tao batemy, mitsangana ary aoka tao batisa ianao, ary mintsony anarany mba azo famelana ny fahotanao. Mazava-be mihitsy io. Ary miala ny fahotanao ny fiantsonao ny anarany rehefa manao batemy ianao. Zay zany ny lalàna rany be sy ny maro rehefa teo afaka ny fahotana. Rehefa te ho avitra ianao
dia atao batemy ianao ary lalàna io, ary ny batemy araka ny teninao dia efa nambarako taminao mihitsy ny hoe rehefa resy lahatra dia atao batemy, ary rehefa atao batemy ianao a dia aza mihaino ny tenin'ny mpanota ilay nampianatra hoe tsy maintsy atao amin'ny anaran'ny Jesosy ony. Zay mampanota azoko, ilay Jesosy mihitsy nge mpanota e, ilay Jesosy mihitsy nge mpanota e. Andriamanitra tsy afaka ny fahotana io nampanota anao, jereo nampanao krismasy anao, nampanao ny adalana mety rehetra aminao, rehetrarehetra aminao. Zany teny zavy no arahanao ny teny izy e, mbola tsy ho tonga saina ihany ve? Ny Andriamanitra roa be zao mazava be tsara ny fampianarana. Enazy tereny hoe trinité hony e, monoteisme e, ny ray any egalina ny zanaka. Zany efa fotana matsiravina mihitsy zany e. Andriamanitra mampanota sady tena manambany an'io Andriamanitra marina io ve? Zany ve mbola ho arahanao ny teny? Ka zay fampianarana no ndeha ho arahanao. Aza mety sam'izany. Tena manao hevitra mihitsy le aza mety sam'izany kamany. Ny tenin'ny Elia rahany. Inona ny tenin'ny Elia? Ny tany sy ny lanitra ho levina izy Joshua fa ny teniko tsy mbola levina mandrakizay. Zay misy an'iny teny Matthieu aloha vakitsika ato aloha dia misy antsika malaky ilay mahita anazy. Matthieu firy moa zany? Matthieu 24:35 ho anao any zany. Matthieu 24:35. 4 Matthieu 24:35. Ny tany aman-danitra no ho levina fa ny teniko tsy mbo ho levina. Lalàna napetraka Joshua zany, ary didiny tompo ny teny Joshua, didiny Joshua, didiny dada Yava. John 12, lalàna zany io teny io hoe ny teniko tsy ho levina mihitsy, dia zany iza kitikitenao ny teny Joshua. Ka raha misy apôstôly ny kitikitika an'io lalàna ny teny Joshua io a, efa ny amin'ny hery zay apôstôly zay. Dia mitondra hoe ianao milaza hoe novain'ny Petera ny teniny, any amin'ny hery Petera zany. Mahitsy be ny teniny eny a. Fa tsy misy Petera nanova an'io teny zany, fa ianao tsy mahafantatra n'inona ianao. Efa ny teniko tsy ho levina koa anao moa ny kitianao ny teniny Joshua. Le von'ny Petera zany ny teny na le von'ny Piera. Aza miteniteny foana mihitsy a. Leo raha vakitsika ny ten'Andriamanitra. Teny Joshua io dia lalàna izy io. Ao amin'ny bokin'ny Johany Jauna faharoa ambin'ny folo andiny 49:50 49:50. Satria tsy niteny ho ahy aho fa ndraizana nirakay no nandidy azy zay tsy maintsy ho lazaiko sy ampianariko, ary fantatry fa ny didiny dia fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko ary dia lazaiko araka ny voalazan'ilay tampo. Mahitsy be ny teny Joshua hoe didiny ray mihitsy ny teny izay nomeko anareo. Ka raha teny izy hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina mihitsy, didiny ray zany ny teniny. Ka raha ny teny izy hoe manaova batisa azy na batemy azy ho amin'ny anarana sy ny zanaka raha fanahy masina, didy avy amin'ny ray zany, ka tsy misy azonao kitihana mihitsy na ny kely aza. Koa hoe naovanao amandement non interdit.
tsy azonao kitihan'io didy io fa didin'Andriamanitra zany. Fa ny lalàna ny batemy dia tsy maintsy atao amin'ny anarany ray. Manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna ny Yehosoa zany tsy azonao divirana. Fa raha lalàna ny nambarany Yehosoa ka misy apôstôly manova, azo hitsanana eny apôstôly. Ataontsika hoe misy apôstôly ny teniteny foana zany azo hitsahana tsara ny teniny, fa tsy lehibe noho Yehosoa zany izy akoriny. Fa ny devoly no miteny hoe lehibe ny apôstôly par rapport amin'ny Yehosoa. Satria moa sasa miteny hoe ary dia feno ny fanahy masina izy ka dia niteny amin'ny teny maro samihafa, ary dia niteny hoe avy eo atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Le Jesosy rehefa diso amin'io. Nareo zany mahadevoly ny devoly. Fitahana ohatran'izany mihitsy nareo. Rehefa mampanota mbola rana ihany ny tenin'le Jesosy mampanota. Mahatonga saina mihitsy ne. Ary teza moa nisy apôstôly vitandika ny didiny Yehosoa. Nareo zany raha tena tsy mety mihitsy ne zany. Tsy misy apôstôly mahazo mandika ny didiny Yehosoa, fa tena fady zany. Zava-pady mihitsy zany. Zava-doza amina tamo zany. Ary tsy tokony atao mihitsy zany. Fady indrindra. Didiny tompo le izy, koana ny kitenao ny didiny tompo, didiny Yehosoa. Tsy misy apôstôly mahazo mikitika an'izany. Zao zany lalàna aveantsika amin'izay. Ina le lalàna? Matthieu 28 rehefa atao batisa anao dia tianao arahanao. Matthieu 28 19-20. Lalàna le hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina, ka io teny Yehosoa io. Zay manovan'io devoly. Iza milaza fa rehefa feno ny fanahy masina dia azovaina io teny Yehosoa io. Ny fanahy masina manao an'izany koa tena tsy izy zany. Fa ny fanahy masina avy any amin'ny Yehosoa manaraka ny teny Yehosoa. Fa tsy hoe misy fanahy masina mitsipaka ny teny Yehosoa. Satria le fanahy masina izy ny teny Yehosoa dia izay ny olona zaiko ihany tsy maintsy ho ampianariny anareo. Izay ny lazainy ny Yehosoa. Fa tsy misy fanahy masina manova n'io teny Yehosoa izany. Nge vakitsika ny teny aloha vakitsika izay teny izay Jauna 14 ny vakitsika zany. Tsy hoaverina mihina zany le lalàna ny teneny Yehosoa. Jauna 14 26 aloha vakitsika. Jauna 14 26. Fa ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako no ampianatra anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Hitanareo? Io fanahy masina io zany dia mampianatra sy mampatsiaro ny zavatra nolazainy Yehosoa. Fa tsy koa hoe mampianatra zavatra mifanohitra amin'ny teny Yehosoa. Ka raha misy zany fanahy masina tsy mitovy teny amin'ny Yehosoa, tsy fanahy masina zany fa fanampamitaka, fanavy any amin'ny demonia zany. Fa ny teny Yehosoa tsy azo idivirana io, lalàna io. Tsy misy apôstôly mahazo mamoaka lalàna zany. Rehefa ny teny Yehosoa dia tsy maintsy ny teny Yehosoa narahana. Fa raha nisy nova ny teny Yehosoa devoly zany. Na iza, na Petera, na Paoly, na iza devoly zany rehefa nitsipaka ny teny Yehosoa. Fa ny teny Yehosoa zany tsy azo tsipahana, tsy azo tsipahana. Ary zany ny tena arofanina mety indrindra. Nga Yehosoa mety hiady aminao raha ny teny ny tazominao. Na izy ahoana moa ny fomba hiadivany Yehosoa aminao raha ny teny ny tazominao. Fa raha ny teny apôstôly ny tazominao, nefa ny Yehosoa ny teny zavatra hafa mifanohitra amin'iny. Fa taony Yehosoa fay ianao. Fa ny apôstôly raha mitsipany amin'ny hera. Io zany ny zavatra azo antoka sy tsara indrindra ny teny Yehosoa tazomina. Ary zany ny maha Elia mitazona ny teny ny dada Iava, ary mitazona ny teny ny Yehosoa hatramin'ny farany. Fa zay mihoatra an'izay avy any amin'ny devoly. Satria lalàna le izy. Inona le lalàna zany? Satria le fanahy masina dia le nitenen'ny Yehosoa narahana. Inona le nitenen'ny Yehosoa zany raha atao batisa ianao? Mazava ho azy Matthieu 28 et 19 ny fiteny fainy vakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa. 19. Koa mandeha any ianareo ary dia mampianara ny fihena rehetra, manaova batemy azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Io zany lalàna io. Mazava be ny lalàna. Dia ina zao mbola edinao hevitra amin'izany? Satria lalàna. Ary le fanahy masina tsy mahazo manova an'io teny io fa lalàna an'io e. Ka raha misy fanahy masina miteny hoe ataovy amin'ity, efa tsy izay.
tsy mba avy any amin'ny Ehosoa zany fa zavatra hafa zany. De ozy hoe ka maninona ary ny apôstôly no miteny hoe atao batisa amin'ny anaran'ny Ehosoa nareo, satria tsy tenan'izy zao Jesosy efa tsy izy tsony. Andriamanitra tsy izy mpampahanota olona na Jesosy na Jesosy. Mampalehibe ny mahazo anareo. Tsy tonga saina mihitsy nareo, de efa voaporofo taminareo daholo ny zavatra eto. Tsy tonga saina mihitsy nareo. Nareo ny nareo fa nampianatra zay. Fa ny tena mipetraka hoe nanina tsy mety miaina, miavinavinako. Nahoary nanina ny apôstôly ny teny hoe ataovy amin'ny anaran'ny Ehosoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahafiry amin'izy iny. Andiny fahafiry iny. Tsy tadidiko tokoa. 37. C'est un apôstôle Dieu. Ohatsika lijena azy. 37, 38. Asan'ny apôstôly du 37 sy ny 38. Asan'ny apôstôly du 37, 38. Voatsindrony zany teny zany ara ny fon'ny olona. Ka izy tamin'ny Pierre sy ireo apôstôly namany. Inona ara ry zareo no ataonay? Ry zareo ahoana ny ataonay? Zany ny olona misy tamin'izany. De hoy Pierre na Petera tamin'izy ireo. Mibebary ao ka samy atao batemy amin'ny anaran'ny Ehosoa nareo, mba azo famelana ny heloka anareo, teny fahotanareo zany. Ary andray ny fanahy masina omena anareo. Satria ho anareo no nanaovana ny fampanantenana sy ho an'ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra eny sy maro samihafa zany. Zay. Zany hoe, ito teny mihitsy moa ny tazomin'ny olona hoe aoka ary, izy misy teo. De hoe Pierre hoe aoka atao batemy amin'ny anaran'ny Ehosoa. De hoe atao amin'ny anaran'ny Ehosoa le izy. Efa tsara rehefa manao Ehosoa anao fa tsy Jesosy rehefa tsara zay na hoe Jesoa. Fa tsara zay. Ara Ehosoa. Izy milaza fa afaka manitsaka ny teny Ehosoa ny apôstôly. Meo anany lalàna miteny fa afaka manitsaka an'izany koa ny fanamasina. Fanamasina manahoana ny afaka manitsaka ny teny Ehosoa nefa nambara teo ny lalàna hoe ny fanamasina aza ny teny Ehosoa tsy maintsy ampianarina. Ka izay misy teny Ehosoa miteny atao hoe anaran'ny Ehosoa ty batemy ty. Fa de tsy maintsy zay tokoa ny Matthieu 28:19 teo raha izay ny marina. De tsy maintsy nataony Ehosoa hoe ataovy amin'ny anaran'ny Ehosoa le bateminareo. Na hoe ataovy amin'ny anarako raha tsy teteny anarana izy de vita. Fa ny tsindriny tsara ataovy amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Formule io na loi du baptême. Zay ny dikan'izany teny zany. C'est la loi du baptême. Comment on prononce lorsqu'on fait le baptême? Que prononce-t-on ozy ny vazaha? Inona no tenenina rehefa atao ny baptême? La loi du baptême, c'est la parole de Ehosoa. Ny lalàna ny baptême de ny lalàna ny teneniny vavan'ny Ehosoa. Ataovy baptême izy na batisa izy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka raha fanamasina. Lalàna tsy azonao kasihana zany. Didy ny dada Iava, didy ny Ehosoa. Tsy mahazo kitihan'ny apôstôly. Azonao tsy pahana mihitsy io tenin'ny apôstôly io. Tena mety. Ary raha fanamasina ntsipaka ny tenin'ny Ehosoa dia tsy fanamasina zay. Fa ny tena mipetraka hoe naninona ary no tenen'io ny apôstôly. Raha izany hoe dia mipetraka ny fanontaniana. Fa raha hoe ity no andeha ho batainao dia anatsinjinao ny tenin'ny Ehosoa? No. Andeha tsisy miaina. Tsy misy olombelona kely zany hitsipaka ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy azo atao zany. Tsy mety zany. Zay ny fanazavana Pierre ty. Inona ary nahatonga ny apôstôly ny teniny ity tokoa? Fa misy inona hoe ao ianao atao batisa amin'ny anaran'ny Ehosoa. Tsotra kely izy. Ehosoa no nitoriana tamin'ilay olona. Nareo zao mihaino anahy dia Ehosoa nitoriako aminareo. Dia rehefa avy eo za resy lahatra dia osiko mantsinareo hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ehosoa. Mbola itsika samitsika miresaka ty hatrano sy any an-tanety zany. Ehosoa nitoriako aminareo, normal nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ehosoa satria ny anaran'ny Ehosoa no nitoriako taminareo. Hoe any Ehosoa ny fampianarana. Ka raha Ehosoa ny fampianarana, Ehosoa nitoriako aminareo. Raha iteny hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Zanaka fanamasina, ho ametraka fanontaniana andreo izy koa zany. Fa tsy maintsy zay nitoriako sy nampianarako anareo ny atsoko anareo hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Ehosoa zay nitoriana taminareo
Normal be zany mba hamelana azo famelana ny eloko anareo dia nareo andray ny fanahy masina lozika be zany teny zany. Fa rehefa tonga amin'izay tsika ny anaty rano dia mametraka lalàna ny Yehosoa hoe ty lalàna ny mahafaka ny fahotana, ary porofon'izany afaka ny fahotana dao izay naraka an'izany lalàna zany. Fa tsy ho afaka ny fahotana raha vao ataonao amin'izany ny Yehosoa zany rery mijanona eo tadiranao ny tavela satria tsy pahanao ny tenin'ny Yehosoa. Ny tenin'ny Yehosoa no ambony indrindra tsy azo toerin'ny mpianatra, olombelona kely ihany reo ny tena izy. Eliara mbola lehibe noho ny apôstôly ary mahafantatra an'izany tsara reo. Izany eo ny afantarany ianao fantatr'ireo zatra fanandro io any aminay koa moa tsy afantarany anahy. Zay fotsiny izy fa tsy aitsika lavabe koa nefa izany resaka izany. Fa nampianatra anareo zany hoe zay ny lalàna zay, mankatoavana io teny io. Nazavaiko ilay izy hoe raha mampianatra zao dia mitoly dia mametraka fanonteny hoe inona ny lalàna ataonay, dia mazava be ilay fanonteny hoe satria hoe inona ry zareo no ataonay mantsy ny apôstôly, Yehosoa no nitoriana teo. Dia ozy ny apôstôly hoe avy nareo atao batisa amin'ny anaran'ny Yehosoa, Yehosoa ny anaran'ny Yehosoa no nitoriana teo. Lozika be zany. Fa rehefa tonga amin'izay ianao ry anaty rano dia tsy maintsy arahana ny formulan'ny Yehosoa, lalàna napetrany atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka raha ny fanahy masina. Conclusion zany dia afaka amin'ny fahotana ilay olona zay. Ka ny tanjona mahafaka amin'ny fahotana manaraka lalàn'ny Yehosoa anao zay. Tsy misy Yehosoa nohitra an'izany fa teniny zany ary mahafaly anazy ny fankatoavanao an'izany. Rehefa nazaveko anao ny tenin'ny apôstôly tsy misy batisa atao hoe avena atao batisa anaty rano dia hoe manao batisa ao amin'ny anaran'ny Yehosoa fa dia tsy valable iny. Zany dia zéro ny valiny nandika lalàna. Tenin'ny apôstôly narana fa tsy mba ny tenin'ny Yehosoa. Fa raha naranao ny tenin'ny Yehosoa tsisy problème. Zany dia mety be aoko mpakatoa teninareo. Ka le ankatoavana ny tenin'ny Yehosoa. Ko ny tenin'ny Yehosoa rehefa mahitsy be io kinona mbola andikanao anio. Fa le devolo mahita an'izao sary hoe ka io ane amazao tena mba asivy fisaina ane. Eritreritra anao zany fa tsy ny famarihana. Eto dia ny lalànan'ny Yehosoa narahana, ty lalàna dia arahana, dia rehefa narahana dia afaka ny fahotana, dia vita ny tantara. Satria petraka amin'ny fanontaniana, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray. Ny anaran'ny Ray fantatsika Yahva, amin'ny anaran'ny Zanaka Yehosoa, ary meo anazy anaran'ny fanahy masina fa be dehibe reo, ary samy manana anarana be dehibe ny fanahy masina tsiray avy. Fa zany fanahy masina zany ke tahaka ny olona zany e, fa tsy tamaso fotsiny ilay izy e. Ary manana anarana nom propre be dehibe ny fanahy masina. Ary eny ihany mahafantatra an'ireo fanahy masina ireo satria avy aty amiko reo mankany amin'ny olona atao batisa. Manana nom propre be dehibe reo, ary za mahafantatra anarana fanahy masina be dehibe mihitsy. Zahatra miaraka amiko sy namako ve tsy ho haiko? Izy amin'ireny zany no tononona. Jereny ilay tsy fahalalana rininy. Izy amin'ireo karazana fanahy masina efa 4,000 reo ny isany no dia ho tany senao anaty rano. Fa za tsy hanonona na dia iray raha amin'ny anaran'ny fanahy masina satria tsy fahendrena koa manonona an'izany. Fa za mahafantatra ny nom propre an'ireo fanahy masina ireo. Ka hoanao moa ianao dia hanonona ny anaran'izy menakavy misy firy. Satria ny fanahy masina dia raha raintsika tamin'ny sarin'ny apôstôly dia nipetraka tsirairay avy tamin'ny apôstôly, misy anarana tsirairay avy iny eo ary. Ka raha ohatra ny hoe 20 izy ny apôstôly dia fa misy 20 reo zany tononinao zany ny dikan'izay. Raha ho tononinao tsirairay avy ireo anarana ireo. Satria hoe tsy maintsy tononina amin'ny anarana. Dia ozy indray ny sasany avy any io dia tsy maintsy anarana tokony hanonana anazy. Ka eritreritra anao zany. Iza milaza fa ny Ray egal Yehosoa, ary iza vao nampianarina teo, ary iza milaza fa Yehosoa egal fanahy masina. Zatra resaka samy hafa mihitsy nge zany. Ny fanahy masina nge ka ny rany tsy lehibe noho Yehosoa izy ny dikan'izay. Niraka ve dia ho lehibe noho mpaniraka anazy. Nefa ny Yehosoa naniraka ny fanahy masina. Zay parenthèse daholo moa zay fa entina ampieritritinareo hoe zany ny fahadisoana avy any amin'ny devolo ny ainanareo. Nanaraka fampianarany démonie nareo mba tonga saina. Mba hiaraka amin'ny Elia amin'izay. Tsy erenareo miaraka amin'ny Elia amin'izay. Miantso Elia
dao anaraka ny Elia am'izay. Fa zay nanaraka an'izany tenin'ny Elia zany dia tenin'ny Yehosoa, lalàna ny dada Iavanomenan'i Yehosoa, afaka ny fahotana daholo. Tena lasa feno fifaliana, feno firavoravona, feno ny fahasambarana. Tena azo lazaina hoe tsy hitany intsony izay mihoatran'ny eny fa faly loatra izy. Zany ny fiarahana amin'ny Yehosoa. Raha soanao ho tonga saina tsara, ny endry mahita ny lozaka bery dia dala mandrosoka vo. Mazava ny fampianarana, resy lahatra ianao aza mangala tahaka pandao tao batisa. Ary aza mianatra an'ilay olona mpanota reo. Fa rehefa resy lahatra anao manatona ny Elia ary mipetraka tsara miaraka amin'ny Elia anao, ondrikelin'ny Elia hoentina ny amin'ny Yehosoa. Fa tsy hoe angala tahaka indray ianao, fa mandika lalàna daholo zany. Aza mandika lalàna tsoa fa amp'izay ndao eraka amin'ny Yehosoa, amin'ny alalan'ny fiarahanao amin'ny Elia, ho any amin'ny Yehosoa tsika dia ho any amin'ny dada Iava. Ny farana ny teny lazaiko anao fa tena fahasambarana be ny ato amin'ny Yehosoa. Tsy misy fahasambarana tahaka izany, fiadanana, filaminan-tsaina, tena mandry fa izay. Zany vao tena hoe fiadanana mihitsy. Atiny misy an'izany fiadanana zany. Atiny misy an'izany fahasambarana be zany. Atiny misy an'izany fifaliam-be tena sotroina mihitsy ny fifaliana tena migoaka fahasambarana. Tsy resa-bola io non, tsy any amin'ny vola ny fifaliana sy ny tena arena manary ny vola manipy any amin'ny elo reny, fa ny tena arena dia ny fiadananao amin'ny Yehosoa, firavoravonao amin'ny Yehosoa. Zany ny tena arena zany, ary tena sambatra zay mahita an'izany. Ary zany ny tsoko anao hoe tsy aleonao ve manandrana an'izany fifaliana zany am'izay. Fifaliana tena ny fonao fotsiny, ny sokafonao hiaraka amin'ny Yehosoa, dia anazy ny manaraka. Afaka ny fahotana, lasa tsy manota intsony, lasa zanaky ny avo indrindra. Zavatra tsy mba zatra irinao ve zany? Dia manam-pifaliana sy fiadanana mandrakizay. Tsisy tsony ny tebotebo sy ny tahotra, miala daholo ny fahasorenana. Zay vao tena hoe la paix. Ao amin'ny Yehosoa rery ny misy ny la paix. Tongava soa ty amin'ny Yehosoa anao, zay ny amaranako ny tenako hivavaka tsika. Dada Maria vao, voninahitra ho anao mandrakizay. Vita indray ny fampianarana tamin'ity anio ity. Io zay rehetra nampianariko teo zay dada. Tena hitondra soa sy fahasoavana amin'ny zetra miaina, ary fahatsarana ho an'ny zetra mandry. Mamalia vavaka dada Maria vao, mamalia ny antso ianao. Io ny teny mba hitondra soa tokoa, ary hatsarana ho an'ny rehetra nanongilatsofina ny aina. Io izy ireo tsy mitsahatra mihitsy ny Elia amin'izao famarana ny lalaka leandra-olombelona zao, mangataka aminao ny fanahy masina. Tena mitaraina mafy mihitsy ny hoe mba alefasy ny fanahy masina hamonjy ny olona, hanampy an'ny Elia ho amin'ny fanangonana ny olona dada malalo. Efa akaiky loatra ny fotoana nefa ny asa mafy dia mafy. Zany ny angatahany Elia aminao dada Iava malalako sy Yehosoa malalako. Fa ny anrano mihitsy ny fanahy masina, hanampy amin'ny fanangonana ny olona. Mba aiza ny mihaino an'izao teny izao, fa tsy voavilivily ireo ratsy saina ireo tsony, dia ny devoly Satana sy ny firongony sy ny miaramila, zay tena poteriko ary atsipoko any amin'ny elo, dia ny fahefahany Elia avy any amin'ny Yehosoa aza, dia avy any aminao dada Maria va. Dado, aneho ny voninahitra ao ny teny rehetra, mba ho azy ny olona izao fampianarana izao, mba hisokatra ny fony ary bebaka izy ka anatona anao. Dia anatinao dada Maria va sy Yehosoa. Misaotra indrindra dada Maria, amin'ny anaranao Yehosoa anaovana zany teny zany. Halleluja, amen. Dia zay ny fiarahantsika, dia marahatsotsiketra samy ho teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny fampianarana manaraka indray, mandra-piresaka veloma daholo azy.